very amin'ny faritra nitokony Frantsay fitsaforina ireny na le tany dia tsy voaorina intsony zany taorian'ilay faravany dia noezahana zany hoe najanona amin'izao hatramin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany hatramin'ny repoblikanina izay mitondra sy ny fandimby rehetra teto zany hoe ny sary tsy nahitana gadama voalohany zany eny toko kely soa no anaran'ilay lapa tamin'ny taona fito amby valopolo sy fitonjato sy arivo zany hoe ny taona enina amby sivifolo sy fitonjato sy arivo no nananganana ny lapa manitsela mpanjaka tato anatin'ny Antananarivo. Ny lapa dia efa may fanaverina navao izy nisy taorina ny faharavana tanàna tamin'ny sivanjato sy arivo zany volana enina novambra sivanjato sy arivo no may fa ny vanim-potoana nanorenina sy nanavoizana ny tanàna tamin'ny taona ray sy roa Yakatra ty dia rehefa miverina ity ihany lanantsika miverina. Makasa antsika izao. Miverina fanahy. Lapa namboarina sy naorina tamin'ny hazo izy ity fa vola rehefa natsangana sy naorina ho andrana valona voaloha zany hoe ireo pile mitsangana vita amina beton hitantsika rehetrarehetra eo le namefianan'le rindrina vita amina hazo tato anatin'le lapababo zany hoe ranavalona voalohany no mpanjaka nanorenana azy ity tamin'ny vanim-potoana nanjakany mpanjaka ranavalona voalohany nametrahana sy namezana ny anaran'ity lapa ity ho lapany manjaka miadana hazo no nananganana izy ity zany hoe rehefa may le tanàna dia nisy vinavina zany andro tobina andraikitra sy mpanorona le fotodrafitrasa taoriana ny famahaizana ny amerina n'le izy tanteraka amin'le hoe endrin'le izy teo aloha fa zany hoe tsy vita moa le izy amin'izao vanim-potoana tongavana reo mitsidika sy mijery ny tanàna eto izao dia Jean Laborde nanao an'le lapa tamin'ny taona 1839 hatramin'ny taona 1873 fa rehefa tonga mpanjaka kokosa ny mpanjaka vavy-ranavalona voaloha dia nyfonosiny tamin'ny vato le lapa vita tamina hazo teo aloha zany hoe le lapa zany tsy narodana le lapa vita tamina hazo fa le izy vita tamina vato ny fonosina fotsiny taoriana zay satria nisy fiavahany no fomba fitarihany ireo mpanjaka reo ny firenena tamin'ny vanim-potoana sy ny fahampanjaka sy nitariany ranavalona voaloha da nisan'ny nandrara sy nametra ny atao hoe fampidirana ny fiavahana kristiana teto antsika zany hoe fado amin'ireo vahoaka na ny olona atao ambany fiahiny sy ny fihezany amin'le maha malagasy antsika manangana sy manorona zavatra hoe ny vitaina tamina vato sy amin'izany taloha satria ny zavatra miverina sy nieritretina zavatra misy dia hoe ny vato dia natokana sy nametrahana zavatra tsy ihany zany dia vato no napetraka atao anatina vato fa rehefa nilany izay kolotsaina izay tamin'ny vanim-potoana nanjakany mpanjaka ranavalona faharoa rehefa ao anatin'ny vato ny razana zany rehefa rehefa razana malagasy dia izay ny kolotsaina taloha fa rehefa tonga mpanjaka ranavalona faharoa dia nifonosina tamina vato le lapahazo satria izy no namerina indray ny fihavahana kristianina fa tahivavahana malalaka teto amin'ny firenentsika zany hoe alohan'ny anjakany mpanjaka ranavalona voaloha dia radama voalohany napiditra sy namelanja an'le izy zany mba afaka hoe ifandray amina resaka hoe firenena hafitsika dia nisy moa fampianarana ny teny soratra masina manamarika ny fahafantarana Jesosy Kristy tamin'ny andro nanjakany dia izay no natonga ny hoe nifoanana le izy satria misy karazana ohatran'ny hoe zavatra tsy fitezana zany karazany fanoreny mpanorotsaina anazy le toan'ireny le toa efa taromy zany Vao namboariny kolasy namboariny kolasy zany izy io Fatelo orientava dia mbola misy quatrième ay dia mbola misy cinquième zany hoe izy ty ny kolasy fotsiny no nalaina zany anorina sy anavaona fotodrafitrasa fa ny olona tena niany fananganana sy fanorenana izy ty dia nisy fikambanana zay sy mpampiara tsy mampiasa anao constituranty zany hoe zay tsy hita fa hoe
mpiandraikitra sy mpian'le toerana dia misy zavatra fantatra ihany mahakasika an'le toerana. Ny fika comité national du patrimoine izay nivolavana tamin'ny taona raisy angamba na zay raha tsy diso atasehany raha fahafantarako azy dia mbany fialin'ny ny république malagasy zay fahafantarako an'le izy ento dia ny olona nitarika anazy moa teo aloha Andriamatoa Miajambrato, ny faharoa dia Ramatoa ministra teo aloha dia Miray Rakotomalala fa zany hoe rehefa lasa ambassadeur ny avilan'ny firenetsika izy tamin'ny fitondrana teo aloha reny dia tsy misy mpiatsony zany le fikambanana ny fiesy miarana iny zao fampitona amle hoe amerenana an'le izy hoe tamina hazo taloha dia io zany efa io efa loko composition naloko io zany loko izy io fa tsy hazo ay mbola osina azy zany isamporeza zany ohatry zany poziny hazo fa hoe vitany loko breton io fa lokona Alexander. izy io no trano voalohany olona tanatin'ity toerana ity. Ny anaran'ilay lapa io zany dia sakana zany hoe lapa hoe sakana lapa kodiny lapa iray izay namboarina dian'ity izy fa zany hoe rehefa zakana voalohany olona masina ity tamin'ny andro nanjakany nanolona ny teo tamin'ny taona folo sy eninjato sy arivo. Zany hoe mahay le lapa zany dia tsy vita tsony ny fanorenana atao aorian'ny fahavany dia io izy hitantsika amin'izao trano izy io. Any amin'le tokona ndraiky fampiasanay dia izy io ny fampahafantarana azy koa io ny sekoly voalohany nandikana tamin'ny teny gasy io le fianarana fampiasantsika teto Madagasikara tamin'ny era-dama voalohany. Maratonador se querer te viu, né? Maratonador que tem que ser.